Dimy taona izao no niarako taminao. Niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao. Nitoky ny famizahana. Ny kiraro slingback izany indray no lamaody amin'ity telo volana fahatelo amin'ity taona 2024 ity, izay ampahafantarin'ny gazety Soa amintsika ao anatin'ity laharana faharaiky amin'ny 700 ivoaka manomboka rahampitso ity. Eo amin'ny resaka fahasalamana kosa indray dia ampahafantarin'ny gazety amintsika fa raha tiantsika ny anana atidoha tanora sy ara-pahasalamana dia tsy misy afa-tsy ny fandihizana. Vakio ny gazety afantatra momba izay kokoa ianao. Mbola eo amin'izay resaka fahasalamana izay hatrany dia ampahafantarin'ny gazety Soa fa nitombo betsaka ireo olona maty ny fifohana sigara nanomboka ny taona 2007 ka hatramin'izao maneran-tany. Eo amin'ny resaka sakafo kosa indray, fantaniana no apetraky ny gazety amintsika hoe rehefa nosokafana ny tavoahangy ny divay dia tokony 4 andro aorian'izay no ahafahana mitazona ka mbola misotro azy indray. Ankoatra ireo rehetra ireo dia misy ihany koa ireo insolita avy any ivelany entin'ny gazety amintsika. Satonany amin'ny lohahevitra hoentin'ny gazety Soa amintsika ao anatin'ity laharana faharaiky amin'ny 700 ihany ireo mivakina tamin'ireo teo androany fa mbola maro be no atolotry gazety Soa amintsika. Koa aza tonoana raha ny maka ny anjara gazetinao Soa Dieny Rapiso ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara.